Miarahaba atsika vahoaka malagasy, miarahaba ihany koa atsika mpanaraka ny pejy rehetra. Resaka fiainam-pirenena zany androany sy ny zava-misy zay azo lazaina mahalasa eritreritra ihany sady mahamenatra no mila tokony arenina aingana, mila tokony jereny mpitondra fanjakana nareo ao amin'ny fitondrana rehetra. Raha ny tatitra azoko zany tsy amle fomba fiasan'le fitondrana nasiko resaka eto fa ny zava-misy ao anatin'ny fitondrana amizao no tiako resaina. Satria zany raha ny tatitra azoko de sakoroka be na eny avoloa na any amreo biraon'ny ministera tsirairay avy. Sakoroka be amin'inona? Amin'ny fahatongavan'ny olona hitady toerana, hitady seza, mametraka CV sy ny tariny. Zany ny tatitra azoko atiky zava-misy ary azo inona za aloha tonga de mino raha ny zava-misy hita ety amin'ny tambazotra serasera. Ka eo zany mba tehan'olotra hevitra aminareo mpitondra za eto, na nareo any eny avoloa na nareo any amin'ny ministera rehetra, satria tsy vita nefa reo compte fako manely vaovao tsy marina, tsy vitan'ireo olona miantsikenjy tohina, de fanakorotana fikorotanana zany no hita isan'andro eto amin'ny tambazotra serasera. Ny zava-misy amreo olona mitady toeranareo de azo lazaina hoe ny 90% reo aloha de tsisy fitiava-tanindrazana zany fa fitiavana tombotsoa, fitiavan-tseza, zay azo antoka 100% zany. Ny zava-misy de zao ary mahatonga ny olana samy tonga ao daholy ny rehetra anaty ny CV-ny any amin'ny ministera tsirairay na any avoloa, de mifankahita ao amin'ny salle d'attente rakotsy rabe, de mifankatahotra hoe sao de izy no azo le toerana, de lasa mifanaratsy any amin'ny tambazotra serasera na maniraka compte fako hanaratsy an'le olona ray hitany ao zay aiany fa hitovy filana seza aminazy, de maniraka compte fako mifanaratsy any amin'ny tambazotra serasera. Manimba endrika ny fitondrana nefa ny fahitana an'ireny zavatra rehetra reny ety amin'ny tambazotra serasera. Vao mivoaka reny zavatra reny de iny mpiandrika enjitohina manaparitaka sady manamafy koa manaratsy an'ilay fitondrana misy amizao. Zay no sarisary hita amizao amin'ny resaka fitondrana amin'ny fiainam-pirenena. Ka tehan'olotra hevitra ho anareo za eto nareo mpitondra, mba hialana amizay zavatra zay, mba hialana amin'ny polemika isan'andro mivoaka isan'andro, de ataovinareo anligna samy manokatra ny sitiny daholo ny ministera rehetrarehetra na ny avoloa, atao anligna daholy ny fandefasana CV sy ny fangatana seza rehetra ao, de tsy misy olona tonga eny amin'ny birao na ray aza. Ny fangatana fionana de atao anligna daholy, de fa hitanareo amin'ny tompona andraikitra ny olona tokony azo raisina sy tsy olona tsy tokony ho raisina, mba tsy ahitana an'ilay sakoroka lava zay hita any anatin'ny birao ministera rehetrarehetra na eny avoloa. Zay angamba mba sosokevitra tiako ho aroso. De ny CV efa hitanareo amin'ny responsable ao amin'ny sity de nareo ihany misafidy ilay olona tokony omena lay toerana arakaraky ny CV-ny ao, mba tsy isiany zay zavatra lazaiko zay mba ialana amin'ny polemika isan'andro. Tsy reraka ihany raha vanitika manolotra hevitra
raha misy zavatra tokony arenina na ahitsy, satria ninao a rehefa fitondrana tohanako na olona tohanako dia miteny foana za, manitsy foana za ny tokony zay zavatra atao. Mankasitraka atsika rehetra ary manantena nareo mitondra fanjakana mba hijery akaiky an'izay zavatra zay. Saotra tompoko.